Diavana milalo amin'ny tompo andro alakamisy 7 jona 2020 nanjara mofinainao atsika dia ny filazantsara jauna toko fahita ambin'ny folo andiny faharoa telopolo ka hatramin'ny fahina amby efapolo. Anapaka ombotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Mivavaka sika. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa akaiky anay dia akaiky anay ianao. Vitanao no nahatonga ny zanakao teny tonganofa ka niara-monina taminay. Ambara mazava eto amin'ny firenenay ny fanambarana ny filazantsaranao. Misaotra anao izay ny amin'izany. Andre ny filazantsaranao indray izay sy ny famakiana ny sokatra masina. Oka nakoako amponay ane zany ary ahafantarana andeha fa ianao dia tianay amin'ny fitiavana tsy mety leo. Misaotra Jesosy. Amen. Ny filazantsara jauna toko faharaika ambin'ny folo andiny faharoa telopolo ka hatramin'ny fahina amby efapolo no anjara mofinainao atsika amin'ity andro alakamisy ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'ny izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia nikohoka teo amin'ny tombony ka nanao hoe tompo, raha teto ianao dia tsy maty mianadahy. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay miaraka taminy nitomany koa dia votiny ny fanahy ka tonga kovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoe tamin'ny tompo andeha izaho. Jesosy nitomany toy ny jiosy. Akory ty habe ny fitiavany azy? Fa ny sasany motsy an'ilay ty izay mampaheritra ny mason'ilay jamba va manao izay tsy nahafaty andra lehilahy ity? Dia votinay ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy azoy zany sady nisy vato na rindrina teo. Hoy Jesosy taminy, esoa ny vato ho maty, anambaviny maty taminy tompo, maimby izy zao fa efa farany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha iny ianao dia hitanao voninahitran'Andriamanitra dia nesoa ny vato. Jesosy nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo saotra anao fa efa nihaino ahy ianao raha izaho dia fantako fa nihaino ahy manakariva ianao fa noho ny voaka mitsangana manodidina ny lazako izany mba hinony fa ianao naneraka. Ary efa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fiamahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia mivoaka ny maty, misy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voave mosara koa ny fitavany. Jesosy taminy olona vao izy ka velao andeha. Amary tamin'ny jiosy dia ireo nakeo tamin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakana amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Olona tena mifandray akaiky: Lazarosy, Marta, Maria ary Jesosy. Izy efatra mianadahy eo tena mifandray akaiky. Eto maty Lazarosy. Efa maty Lazarosy dia nalahelo mafy ange na Maria na Marta na Jesosy. Jesosy no nahita an'izy ireo miaraka taminy nitomany koa. Jesosy nitomany izay hitatsika amin'ny andiny fahatelo telopolo. Fa zao ozy izy Maria, Marta ny Jesosy, raha teto ianao dia tsy maty mianadahy. Eto dia mbola niteny koa Marta, tompoko maimby izy zao fa efa farany izay. Ozy izy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Eto dia nasehon'i Jesosy ny fahalehibiazany sy ny fahefany satria mivavaka tamin'Andriamanitra ray izy. Zao mivavaka nataony. Raha eo misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao raha izao dia fantatro fa mihaino ahy manakariva ianao fa no mivoaka mitsangana manodidina ny lazako taminy mba hinony fa ianao naniraka. Jesosy ilay nirahan'Andriamanitra teto amin'ny Jesosy Kristo. Any amin'ny jaona toko fahafolo dia Jesosy mba avy hananantsika fiainana sady hananantsika koa. Jesosy le fiainana tonga eto, ainy manome fiainana an'i Lazarosy maty eo.
fony Jesosy zany fa vitan'izany fa indro tsangana tamin'ny maty Lazarosy. Teny fotsiny izy dia mitsangana tamin'ny maty Lazarosy. Jesosy manam-pahefana manangana amin'ny maty. Jesosy manam-pahefana manome fiainana. Ary tsy miovy io Jesosy io satria zay lazainy soratra marina, tsy miovy izy maso an'io ary manak'izay. Ianao koa afaka omeny fiainana, indrindra amin'izao fahasaram-piainana mahazo antsika zao. Jesosy mahay zavatra rehetra, Jesosy vitany nananga amin'ny maty ary mbola mitohy zany satria manana fahefana rehetra hanandanitra sika tany izy. Koa minoan Jesosy ianao aza misalasala intsony fa io Jesosy io no ananantsika fiainana sady ananantsika piteny. Amen. Sotranao zay raha io fa tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny fahafatesana zay. Fa vitanao nanirika ny mesana koa hanome fiainana manay. Aza vely salasala amin'izany zay vao ka toko zany fiainana tongotry ny zanako zany. Ary mbola tsy mitsahatra manao izany satria tsy miovy izy ho maso an'io ary manak'izay. Atao feno fatokina amin'ilay zanako tompoko. Mifona tsirairay izay meno zao afatra zao ary aza vely saraka aminy satria raha tafasaraka amin'izay dia mahantra indrindra. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe nanay izay nandanitra masina ny naranao tonga ny fanjakanay. Atao ny sikaponao ety tany takiny ny danitra menay niny hanina sahazo anay ary mamelany epikay tahaka namelana izy mirika taminay izany mitondra anay mifakapanay fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sinery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao. Tanareo anie tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavoninareo anie tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavoninareo anie tompo ka manome anareo ny fiadanana matoky sy ny antso anareo sady izy ihany nanefy izany. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ireny amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.